Fa maninona ianao no mijaly sy misy mampijaly foana. Tsy nisy namosavy akory ianao fa eno ity vidéo ity. Matoa misy zavatra miverimberina amin'ny fiainanao, misy situation miverimberina amin'ny fiainanao, ohatra hoe isaky miaraka amin'olona ianao dia misaraka foana, ohatra hoe izay olona miaraka aminao dia mampirafy anao foana, ohatra hoe voafitaka foana ianao na any amin'ny asa na any anaty relation, ohatra hoe voaroga any am-piasana foana ianao, mety misy situation ohatra izany miverimberina foana amin'ny fiainanao, mety mahatsiaro mijaly foana ianao hoe tsy mahita mangilana mihitsy. Dia izao misy zavatra tiany fiainana ampianarina anao ao izany, ka mbola tsy azonao mihitsy le lesona dia averiny aminao foana le situation, averiny foana ianao miaina n'iny zavatra iny, mandra-pahatonga anao saina hoe ty le zavatra. Tsisy fomba ahafahan'ny fiainana mampianatra antsika afa-tsy ny expérience. Izany hoe ataony izay hampatonga antsika hiaina zavatra be dia be, indraindray ireny mety zavatra mangidy, indraindray ireny mety tsy zaka, fa reny zavatra reny, reny expérience ireny no ahafahantsika mahazo lesona, reny no ahafahantsika mandroso. Jereo anie tamin'ny épreuve ngeza be ny iainanao farany, mety hoe mafy, mety hoe nijaly, fa mino fa nampitombo anao iny zavatra iny, mino fa nangalanao lesona iny zavatra iny, ary mety tena nampiova be anao mihitsy iny zavatra iny. Dia ohatr'izay mihitsy ny système le fiainana, andefasany épreuve anankiray ianao, andefasany zavatra anankiray ianao, ahafahany mampianatra anao lesona anankiray. Raha tsy takatrao le lesona amin'ilay épreuve anankiray alefany iny dia andefasany hafa indray ianao, andefasany foana ianao, mandra-pahatonga sainanao, mandra-pahatatrao an'ilay lesona tiany fiainana ampianarina. Andao ataontsika hoe ianao olona tsy mba mihaino ny tenanao mihitsy, ianao nefany mety olona tena manana intuition be, ohatra mety tena misokatra be ny sensanao, izany hoe le karazan'olona sensible be reny ianao, le karazan'olona intuitif be reny ianao, dia nefa ianao tsy mbola tonga saina tsara ny amin'izay capacité anao izay zany, mety tsy nitsiniavinao iny, mety tsy ndrarahinao iny, mety tsy inonao akory araha. Dia misy zavatra mitranga amin'ny fiainanao, ohatran'ny efa tsinjotsinjonao, ohatran'ny efa tsapatsapanao, fa tsy ndrarahinao le zavatra nitenen'le intuition anao, dia avy eo ianao midofotra lina amin'ny fatiny, voafitaka olona sy ny sisa, dia eo ianao le hoe raha mba nihaino an'le intuition iny zao, raha mba ohatra zany ka ohatran'izao, dia mety tsisy an'iny zavatra iny nitranga. Dia nitranga nefa ny aloha zany le izy satria efa taraiky ianao. Indray manaraka miverina indray le situation, mbola tsy mino anao ihany ianao, dia gaga be ianao efa maninona ary no misy situation ohatran'ny hoe voafitaka foana, misy olona fake foana miditra amin'ny fiainako, maninona ary no ohatran'ny voasoloky lava izany foana, dia le izy nefa iny fa hitanao hoe mety efa tsinjotsinjonao sy tsapatsapanao ihany fa tsy dia ndrarahinao loatra, dia gaga ianao hoe to misy mitranga ohatr'izany foana amin'ny fiainako, misy mitranga ohatr'izany foana amin'iny nefa le fiainana tia hampianatra anao hoe mila mianatra mahay mihaino anao ianao, proven'le fiainana aminao zany amin'ny alalan'ny ianao le voafitaka foana hoe mila matoky an'le intuition anao satria raha mihaino anao ianao dia tsy tafajomoka ohatran'ireny foana, dia mandra-pahatakatra ao an'izay zavatra izay hoe mila matoky anao ianao, dia ataon'ny fiainana mahita foana, mandra-patena azonao tsara le lesona, mandra-patonga anao manao hoe c'était ça. Zay zao resaka intuition fa valable amina zavatra be dia be io, mijaly ara-pitiavana foana ianao, ohatra misy lesonao matoa misy situation miverina, miaraka amin'ity olona ity ianao dia misy zavatra mitranga ohatr'izao, niaraka tamin'ity ianao dia misy zavatra mitranga ohatr'izao, matoa miverina foana le même situation, matoa ianao mijaly foana, dia jereo fa misy zavatra mila takarinao, misy zavatra mila enaranao zany ao ambadik'ilay izy. Tsy misy namosavy akory ianao fa mila mianatra ilay lesona tiany fiainana ampianarina anao fotsiny. Ho anao izay mety miaina dépression na ao anaty dépendance affective, na mety miaraka amin'ny pervers narcissique, na mety ao anatina relation toxique, na mety tsy manana confiance amin'ny tenany mihitsy, na mety tsy mahay mametraka ny tenany loha alarana mihitsy, na mety tsy mahavita amin'ny projet mihitsy, mety tsy mahavita mifantoka amin'ny zavatra ataony mihitsy, na mety tsy manana estime de soi mihitsy, dia misy ny
programme STA nany sortir de la dépendance affective izay anampy anao ivoaka ny dépendance affective anampy anao hanana estime de soi bebe kokoa anampy anao ahity ny tenanao sy ampatonga anao olona épanoui sy olona tena sambatra. Ny programme STA dia 100% audio izay misy module anankisivy ao anatin'ilay izy miaraka amin'ny bonus maro isan-karazany podcast affirmation positive méditation izay ahafahanao manao travail en profondeur amin'ny tenanao. Misy ny workbook izay anaovanao andreo sy ahafahanao ihany koa manaraka ireo challenge izay proposé ahafahanao mivoatra amin'ny alalan'ilay programme. Misy ny promotion de lancement hatramin'ny 12 jona ho avy izao ka mandefa ianao hoe STA 111 any amin'ny afatra miafina raha ohatra ka te hisitraka an'izay. Vidéo antsika androany zarao fa mety mahasoa ny hafa mamiratra ianao androany.